tsy alalavitra an'izay any isika namaly ny antso ny fitondram-panjakana ka hanan'olo tanana an'ireo trabona ny orinasa salama nitondra ny voatsirambony tanany ho an'ny ireto trabona ireto araka izany ity orinasa ity natolony teny amin'ny lapam-panjakana ny mahazo arivo ny kojakoja ara-pahasalamana izay heverin'izy ireo lahara-pamena ao anatin'ny fotoana tahaka izao. Ny Antsiprimba vaovetra. Fanafody sy fitaovana ara-pitsaboana ny boliboritra amin'ny tetina 20 tapitrisa ariary no natolotra ny orinasa salama ny fitondram-panjakana ho fandraisana anjara amin'ny fanampiana ny traboina. Natolotra tamin'ny pomba ofisialin'ny Prime Ministre Andriamato Ravelonarivo Jean teny amin'ny laban'ny primaturen'ny Mazoarivo izany fanafody izany. Hoentina mamatsy ary atrehana an'ireo aretina izay mitranga any amin'ireny toby fitsaboana sy toby mandray ny trabona ireny. Misy ny aretina maro izay mitranga eny amin'ireny toerana ireny satria rehefa misy ny cyclone dia misy ny aretina moa izany aterak'izay. Ity indray mitoraka ity moa ny rano dia tena betsaka dia betsaka tokoa noho ny rotsakorana. Noho izay zany no nahatonga anay mitondra fanafody antibiotika maromaro, eo ihany koa ny fanafody entina mitsabo ny areti-kibo satria mitranga ihany koa zany eny amin'ireny toerana ireny. Eo ny SRO, eo ihany koa ireo kojakoja ilaina amin'ny ratra maro samihafa. Mifanaraka tokoa amin'ny filamin'ny fitondram-panjakana ny fanampiana ny entin'ny orinasa salama, hoy ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean. Ary mbola mamerina ny antsoaro ito ho an'ireo masiovo sy ireo malala-tanana tsy akanavaka. Ny orinasa salama moa zany dia voalohany namaly an'izay antso izay androany ka dia isorana manokana izy. Atolotra ny BNGRC ireo fanampiana na metokony Prime Ministre fa tonga somatsara any amin'ny toerana mila azy izany fanampiana izany. Entitra tokoa izy ny fanaraha-mason'ny fitsinjarana izany ataon'ny BNGRC isaky ny 3 andro.